senao fikambanana amio zay a dia manana fanirina ho lasa mpandraitra sy mpanao mofo tiako ny mandraitra satria za tia misafidy lamba tiako koa no mitana masinina dia manao mofo koa tiako satria tia mikarakara sakafo a tiako ny manao mofo satria mba tiako mba tia laza mpanao mofo ary koa tiako mikarakara sakafo tiako ny mandraitra satria za tia laza mpandraitra kanjona mariazy tiako ny manao mofo satria tiako be ilay mikarakara le izy dia tiako koa lasa mpanao kafira Ny asa tena tiako atao izany rehefa lehibe dia informatique amalina anahy izy satria mba aizako mikirakila solosaina sandrano anarako a tiako atao rehefa lehibe dia anao commerce satria mahalina le olona mahita olona mivarotra sady hitako hoe olona mahay mandray olona no mivarotra sady azo adisana tsara hitam'izany mipetrako nianarako a dia azona miasa tiako a rehefa lehibe dia tantana ny mpiasa ao anatin'ny orinasa iray lehibe ny antony itiavako azy a satria za tia manapa-kevitra sady tia mitarika olona ihany koa no tia mifandray aman'olona saotra to taty anano anarako miasa tiako atao rehefa lehibe a dia anao hôtesse de l'air tiako ny hôtesse de l'air satria za tia mandray olona sy tia mifandray amin'ny olona za koa tia hiasa ao anatin'ny orinasa iray ao amin'ny accueil toavina ny anarako ny asa ataoko rehefa lehibe dia mécanique auto ny safidianako anazy a tiako ny mitondra tômôbila dia manamboatra azy ary anao formation ao an-tanjovata fakely ny anarako sy izany ny asa ataoko rehefa lehibe a mampianatra tiako ny mampianatra satria manabe ankizy sy manome fahalalana an'izy ireo Sylvie, Caroline, izay manana faniriana teo tonga journaliste rehefa lehibe ny amiko manokana nitiavako ny journaliste za tia mikarokaroka dia tia manadiady tiako ny journaliste satria za tia mifandray amin'olona sady tia miresaka amin'olona ary koa efa talentako le izy misaotra tompoko Larissa Tencho mifanirianay rehefa lehibe dia hanao comptable sy informatique directrice
Ny tiavako an'ilay comptable dia satria za tia mikirakira vola sady tia mandraindraiky. Ny tiavako an'ilay informatique indray mahaliana be ilay mikirakira solosaina ohatra amin'izany manao saisie. Tiako manao comptable satria tia asa vao. Tiako ny manao directrice satria tia manolotsaina ny mpianatra sy ny mpampianatra. Ny asa sosan'ora manampy anay ahafahanay manatanteraka ny asa izay tianay ataonay rehefa lehibe satria misy ny projet holistique, misy ihany koa ireo bénévoles afaka manampy anay, ary misy koa ny parrainage, ary misy ireo malala tanana misaotra tompoko.